Miarabantsika tsy avy indray tratsy ty alakamisy fa 30 ny volana novambra ity indray tonga eto amin'ny fandraisantsika ny mofinaina amin'ity maraina ity ka dia fifaliana ary manona ny fanasoavan'ny tompo ho aminao izay manaraka izao fandaran'izao. Lohan'ny ditsantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Raha ny malala tsara ny an-danitra mbola tolotra ianao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra fa tsy tsara tokoa ianao ary avy aminao ny fanorenay rehetra. Misaotra tompo izay mitatana anay, misaotra izay momba anay hatrany ary ihany koa na alina na atoandro na maraina dia mamposaka ny fitahinao sy ny fahasoavanao ianao. Koa eto izay ankehitriny indray io dia eo aminao indray ary tianay raha hialohavanao ny tontolo andronay anio koa mety eza hanome hery anay amin'izany aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao mpanjaka mandrakizay. Nalaina amin'ny apokalipsy 5:7 manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy toa mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay, amen. Araka ny fikasan'Andriamanitra dia ilay andrinan'izay mijaly eo amin'ny taranak'olombelona no mpitsara n'izao tontolo rehetra izao. Izy ilay nidina avy tany amin'ny lapan'ny lanitra mba hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahafatesana mandrakizay. Izy ilay nataon'ny lehilahy sy ny vehivavy tsinontsiny no laviny izy ilay nietrika nentina ho tsaraina tao amin'ny fitsarana teto tany ary niaritra ny fahafatesana mahamenatra teo amin'ny hazo fijaliana izy irery no hamonoana ny hanonona ihany koa ny valim-pitsarana. Na ho valisoa izany fitsaran'izany na ho famaizana. Izy ilay nihetry ka nizaka ny fahoriana sy ny fahafahambarakany hazo fijaliana tity. Izy ihany koa no azo ny valisoa feno indrindra ao amin'ny filan-kevitra ny lanitra ary hiakatra eo amin'ny seza fiandrianana sy ekenipo ny lanitra manontolo ho mpanjaka mandrakizay. Amin'ny andro faran'ny famaizana na ny famaliana soa ny olona masina sy ny mpanota dia samy anaiky fa ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana no mpitsara ny velona rehetra. Sady voninahitra rehetra izay omeny avo indrindra ny olona masina dia atolotry ny tanan'i Kristy ilay tanana izay namohan'ireo mpisorona sy mpanapaka loza be didy mba hombona amin'ny hazo fijaliana. Izy irery no afaka manome ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ho anao sy ho an'ny taranakitsika ny fampionoana ny fiainana mandrakizay. Nisy famantarana teny amin'ny lanitra nomenan'ireo olom-boakendry avy any Antsinanana izay nitady an'i Kristy tamin'ireo mpiandry ondry izay niandry ny andian'ondrany tamin'ny havoanan'i Betlehema no nisehoan'ireo anjely marobe. Lanitra manontolo no nahafantatra ny amin'ny fahateran'i Kristy. Anjely tsy hita maso marobe no nanatrika tao amin'ny efitrano tsarana azy. Nila tsy hahajery izy ireo raha nokapohina tsy nisindra fo tamin'ny karavasy Kristy nanatrika teo ireo anjelin'ny lanitra tamin'ny fotoana nahafatesany. Nanafina ireo anjelin'ny lanitra marobe ny aizina nanarona ny tany tamin'ny fotoana nanombohana azy fa ny tany kosa ny orohoro teo ambanin'ireo tafika marobe ny lanitra. Nitsitratsitra ny vatolampy nandritra ny adiny 3 dia tao anatin'ny aizo-pity ny tany ary nandrakotra ny fahorian'ilay zanak'Andriamanitra tao amin'ny aizina izay notafihiny ny zavaboary. Anaika avokoa ny zavaboary rehetra ny amin'ny zava-dehibe nataon'i Kristy tao amin'ny fotoana io dia izany rehetra izany nisy noho ny fitiavany azy noho ny fitiavany ianao. Fitiavana manao ahoana anie izany ka na ny teny ilazana azy tsy ampy entina ilazana ny fitiavan'Andriamanitra. Ny irina amintsika dia tsy hanadino tokoa izany fitiavana izany. Izy ilay mpanjaka mandrakizay, ianao zanaky ny mpanjaka mandrakizay no fidiny, tiany, tsy fony ho very ary ny mahakasika anao rehetra, ny momba anao rehetra dia tena mahakasika azy ihany koa.
Zany fitiavana tsy misy condition hoy ny filazatsika amin'izao fotoana, ary aoka isika ihany koa dia andeha amin'izany fitiavana zany ho mpanaradian'i Kristy, ho vonton'ny finoana ka tsy salasala fa na eny an-dalana na amin'ny asa dia hijoro amin'ny fahamarinana antsika, tsy atahotra ilaza mihitsy hoe kristiana aho dia ny fahamarinana ihany no mety amiko. Aoka isika hijoro mandrakariva indrindra amin'izao andro faran'izao, mba ho tafihan'ny voninahitran'Andriamanitra isika, ho rakofany ary aoka ny herin'ny fanahy masina ihany no hanenika ny fiainantsika. Hivavaka isika, saotra anao izay ray hoany amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'ny fijerenao anay manokana. Fantatrao Tompo fa mbola ety an-dalana izahay ary manatsara ny aty fanahinay, manakaiky anao bebe kokoa mba ahafahanay mizotra amin'ny fahamarinanao. Tompo, mangataka ny fanahinao masina izahay, mankaheranay mandrakariva ka hanana nofo feno fitiavana tahaka anao, ka aoka ianao mihitsy no modelinay amin'ny zavatra rehetra ataonay mba ho sitraky ny mahazanaka anay tokoa izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Aleluia.